ahoana marina ity fanjakana miantso fitoniana sady mietraketrak ty e. Miantso fitoniana ny fanjakana araky ny fanambarana nataony taleny serasera ny fiadidinany repoblika sady mpitondra teny ny filoha Ramatoa Lova Hasinirina Ranoro. Tsy ho tratra ny tanjona raha toa ka tsy milamina isika hoy ny nambarany. Tena ilaina ny fitoniana politika sy ny fandombiasam-pahefana ara-demokratika raha tia nandroso ny firenena. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe Kotsinaandry tamin'ny taona 2024 nambara fa miatrika herinandro masina sy Ramadany ka iengany iray fosy iray saina ny vahoaka mba ho lavitry ny korontana isika ho iantrany io tompon'andraikitra ambony io. Miantso fitoniana ny fanjakana kanefa dia tao anatiny alakamisy masina mihitsy no nampanao fampiatsoana olona dia Ramatoa Clémence Raharnirina izay tsy mitovy hevitra aminy teny amin'ny tobiny zandary misana ny eloka bevava sy teny fiadanana ary teny anivo ny fitsarana anosy. Ary mihitsy la endrika mpitaribaty filambava na de ekena aza fa navositra aloha Ramatoa Clémence Raharnirina. Hoy mantsy ny fanazavana izay nataony mpisolo vavazy nandritra irieny hoe rehefa oviana ny fanangonan'olona na ny fitondran'olona eny amin'ny 13 mai dia samborina ny olona manao anazy fa rehefa iza dia tsy samborina. Ny antony manko dia tsotra tadiditsika tsara faraparany teo dia nilahatra ny tambozotra teny amin'igny 13 mai iny ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tsisy alalana zany fa dia nampiseho hevitra fotsiny izy hoe mitaky ny orakoraka hoe tsy zakana intsony ny vidim-piainana fa lafo be dia navela nandeha nalalaka izy. Fa rehefa ny chauffeur-ny taxi sy Madame Clémence Raharnirina no ampiseho hevitra ilaza hoe tsy ekenay ny fanekena ny ho fanekena ny taxi moto ho ara-dalàna satria mamono ny asan'ny taxi zany dia samborina le izy fa mamory olona sy nahazoana lalana zany. Enitsika tsara angamba ny fanazavana teo. Mbola hiatrika fitsarana hono i Ramatoa Clémence Raharnirina fa tsy mbola vita izany ny raha iny. Izay ilay fanjakana miantso fitoniana ankehitriny io. Tsy vahaolana ho an'ny maromatra iraisana no natao fa fampisamborana sy herisetra. Ireny ve no atao hoe hiteraka fitoniana amin'io fitondrana io? Manakorontana dia avy eo miantso fitoniana. Ankoatr'izay, ahoana moa ny fomba ahaton'ny vahoaka amin'izao zava-misy izao? Sempotra tanteraka, tsy misy antsapazana ny vahoaka, miasarotra andro aman'alina ny fiainana, miamidangana trany ny vidim-piainana, tsy mahavaolana ny fanjakana. Ambony risika isian'ny fipoahana ary rehefa manomboka misy manandrakandrana kanefa mbola heritaona tsy ahatongava ny fifidianana sika izao. Miantehitra amin'ny herim-po amiretana sisa ny fanjakana anka izay olona sa mitaky sy maneho fitakiana dia fampiasan-kery na résolution par force no lohalarana fa ny sisa manaraka eo ihany. Aizany vavabe tamin'izay tena azo tsapahitanana ny risika isian'ny fipoahana ara-sosialy raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny zavatra io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be na 500 ariary miampy fiakarany vidin-tsolika dia mitarika inflation générale na fiakarany vidin'entana amin'ny ankapombeny. Ny vidim-bary efa 2 ariary eny an-tsena manampitrotraka izany anefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage fa hatapan-jiro ny tsy fahandriam-pahalemana tsy resahana intsony. Hoy Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tamin'ny 2 volana febroary 2024 fony mbola teo anatin'ny fanoerana ny tenany tamin'izany fotoana izany. Raha ny voa ihany koa ny fipoahana ara-sosialy ary ny tabataba sy ny resaka ny fahalalana maneho hevitra ary ny antso ny famelana ny olona idina an-dalambe tamin'izany fotoana 5 taona ty aoriana. Raha midradradradraina fa vidim-bary ny 2 ariary dia ohatrin'ny izany izao. Aiza ilay teny fameno fendrona nataon'ny Rajoelina tamin'izany fotoana raha nanontany ny vidim-bary hoe 900 ariary ka nilaza hoe lafo ane izany mo miamora ny vidim-piainana ankehitriny. Ny olona masaha mamoaka ny tsirariny sy ny raharaha maloto ny fanjakana dia na any am-ponja na orohoroina amin'ny raharaha-pitsarana. I Ravinambinina izay mpiasa mpanara-maso ny tsenam-panjakana notorian'ny fanjakana rehefa namoaka fa vola be hatramin'ny 7 miliara
no navoaka tao amin'ny ministera ny fahasalamana tamin'ny andron'ny koronavirus, saingy tsy tafaverina manontolo. Vola be hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary ny antokoana hopitaly manara-penitra. Dosie osoka no nampiasaina tamin'ny tsenam-panjakana momba ny centre de transplantation rénale. Misy ny tsenam-panjakana manodidina ny 700 tapitrisa ariary. Nolazaina ho manala baraka ny fitondram-panjakana ary efa tratry ny fanameloana. Mbola notorian'ny zandary noho ny fivoahan'ny fiantsona misy ny laharana antaroby amin'ny mpitandron'ny filaminana, ary amin'ity volana ity ny fitsarana izany. Ny rarana naovan'ny fitoriana tsy misy tohiny, fa namany vitavita ho azy, kanefa ny valin'ny tatitra nataon'ny fitsarana mikasika ny vola momba ny fitantanana ny Covid-19 fenafera tsy mazava. Io indray ny raharaha Clémence, izay samijoro sy mitsikera ny fitantanana hafahafa ao anatin'ny kominina Antananarivo, tahaka iray raharaha 2 miliara ariary, volan'ny be antitra tao amin'ny CNAPS. Ny tao amin'ny CNAPS, ireo mpiasa namoaka ny dossier momba ny raharaha kolikoly avolenta indray no notoriany. Izany ve dia ampitony ny vahoaka? Ny adi-piainan'ny vahoaka anga misy an'izany fitoniana izany noho ny tsy fahaizanareo mitantana. Fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny io mody fiantsona fitoniana io, fa na ara-politika io, na ara-sosialy, na mbola fitoniana ara-ekonomika ihany koa aza, dia irajoelina andro sy ny mpitondra rehetra izay miaraka amin'ny ao mihitsy no mitarika korontana eto amin'ny firenena, noho ny tsy fanaovana politika mazava, fa erisetra sy raha matahora ary jadona miampy tsy fahaizana mitantana no hitondra ny firenena ho any akady, dia hoe magataka fitoniana hono. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?